Mamerina ny araba to klasy tompoko vavy tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao manasantsika rehetra ary anaraka amin'ny farany volana jona volan'ny teny malagasy manavao mampiray antsika io no loha hevitra nandratana ny teny malagasy ho an'ny fankalazana amin'ity taona ity nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny akademia malagasy teny Tsimbazaza ny tia mavavy sy feno randriamalala. Anisany nampiavaka lanonam-panokafana ny iray volana nandratana ny teny malagasy teto amin'ny akademia malagasy Tsimbazaza ny velakevitra nataony profesora Rafolo Andrianavarivony mitondra ny lohateny hoe fanavozana sy fanorenana ifotony ny firenena izay notondrany jery vaovao momba ny voambolana sy voakevitra vitsivitsy isan'izany ny fampiasana ny hoe taninjafy fa tsy tanindrazana entin'ny lazana Madagasikara no isika miary sy manangana ho an'ny taranaka. Teo ihany koa ny fanazavany amin'ny tokony ampiasana ny teny hoe repoblika fa tsy fanjakana no ny fanipandro voakevitra roa ireo. Maro ireo fanavozana tokony hoentina amin'ny teny malagasy izay no marian'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ny kolonel Randrianirina Mikael fa manana anjara lehibe amin'ny fanavozana ny firenena ny teny malagasy tsy fitaovam-pifandraisana fotsiny ihany fa maneho ny mampiavaka antsika sy manasongadina ny fototra mamalagasy. Ho asehontsika fa miara-miasa amin'ny fanatevenana ny voambolana malagasy, ny mpahay-teny malagasy sy ny mpampiasa azy amin'ny asany andavanandro. Eto dia oraraotiko ny fiarahana aminareo izay mpikambana atao amin'ny akademia malagasy efa niteny any tamin'ny nandrainareo tany Ambotsirotra hoe mba maniry aho hiara-miasa amin'ny tokony andraikitra nareo any amin'ny ministera mba ametraka an'ilay taratasy ampiasaitsika any amin'ny birao vahoaka fa tsy birao mpanjakana intsony dia mba anao azy ireny anankiroa mivaky roa dia mila ny teny frantsay mila ny teny gasy mba ho azo n'ilay fianakaviantsika eny ambanivohitra ny zavatra izay lazainy io taratasy mivoaka eny amin'ny birao rehetra io. Maro ihany koa ireo malagasy manana amin'ny maizy azy teo amin'ny tantarany Madagasikara izay miendrika no ampahafantarina ankehitriny sy ampitondraina ny anaran'ireo lalana eto amintsika izay mbola anarana vahiny ankamaroany. Fa novalian'ny filohan'ny fanavozana ihany koa ny fangatahany filohan'ny akademia malagasy mikasika ny anavozana ny trano eto Tsimbazaza izay efa miasimba sy mitete rehefa fotoam-pahavaratra. Ny trano raha matoa filoha ho raisiko tanteraka ny famboarana azy io simba io. Mikasika izay ihany asongadina eo anivon'ny akademia malagasy ireo voka-pikaroana mikasika ny fifehezana ny fandikan-teny ireo voambolana sy voakevitra vaovao anaty irakom-bolana sy irakom-pahalalana natao izany mba hampatanjaka ny teny malagasy sy ahatonga azy ho fitaovana mampandroso. Anarabetany sy ajarazafy ny mpiasa. Mila ampiasaina sy omena lanja ary ampifamenoana amin'ny fifehezana teny pirenena samihafa ny teny malagasy mba hampatanjaka azy sy ahatonga azy ho fitaovana amin'ny fampandrosoana hoy ny filohan'ny akademia malagasy tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny iray volan'ny teny malagasy teto Tsimbazaza. Ho voizina mandritra ity volana ity ny teny filamatra hoe teny malagasy manavao sy mampiray antsika. Raha ny famelabelarana fohina toko teo dia ny fimaroan-teny ozy izay multilinguisme ny aizan'ny malagasy teny mihoatra ny anankiray angany ilazana azy satria tsy azo atao koa izany ny hoe manam-pahaizana mahay teny frantsay mahay teny anglisy tsy dia nahita fianarana loatra tsy mahay afa-tsy teny malagasy tsy maintsy mifanampy ireo ka izay izany mila fiara-miasa koa izany eo amin'ilay mpahay teny malagasy sy ny olon-kafa izay mampiasa an'ilay teny fa ny malagasy rehetra ny teny malagasy miankina amin'ny tanjak'ilay mpampiasa an'ilay teny malefy an'ilay teny na mampatanjaka an'ilay teny dia mba anjara antsika izany hoe ahoana ny atao sady mba ho fitaovana ampandroso ilay teny malagasy fa tsy hoe faly fotsiny tsika hoe dia efa io no teny novana.
hatao amin'ny teny malagasy avokoa ny fanolorana vokam-pikarohana eo anivon'ny akademia malagasy amin'ity volana ity mba ho filamatra sy hanomezan-danja ny teny malagasy ho ny mpikarakara. Isaky ny alakamisy tolakandro dia misy fitondrana vokam-pikarohana eo anivon'ireo sokajy samihafa. Misy sokajy efatra atao amin'ny akademia. Sokajy voalohany manokana zany dia amin'ny 4 jiona ho avy zao dia misy fanolorana vela-kevitra ny amin'ny hoe vokam-pikarohana mifandraika amin'izay fiheverana ny antsoina hoe kabary sy ny toriteny zay no entina. Isan'ny ezahana ihany koa atoato hoiny avy amin'ny akademia malagasy ny hampitombo isa ireo vokam-pikarohana mifantoka amin'ny fandika-teny. Izay ny iray volan'ny teny malagasy androany iray jona ihany koa no nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny niverenan'ny fetin'ny fahaleovantena sy ny nijoroan'ny folo alin-dahy malagasy tamin'ny alalan'ny fananganan-tsaina tamin'ny fomba ofisialy no nanokafana izany teny amin'ny parvy Analakely tamin'ity androany ity. Nourso Andrimanana. Ny bantoerana ny fitiavan-tanindrazana ho fanavaozana ho an'ny fandrosoan'ny Madagasikara nandritry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny faha 49 taona niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sy ny nijoroan'ny folo alin-dahy malagasy teto amin'ny parvy Analakely. Tamin'ny 10 ora maraina katroka no nanatanterahana ny fananganan-tsaina izay nanamarika ny fanombohan'ny lanonana ofisialy. Ny ara-dalana tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny fanokafana ny iray volany teny malagasy. Ny fantoka tanteraka tamin'ireo hetsika telo sosina ireo arak'izany ny lahateny ny mpanolontsaina avo ny fanavaozana izay nisolotena ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Tao amin'ny sarotra no nahazoan'ireo razambentsika izay mifandreseny izany ka mahatoka antsika hiravo ankehitriny tafahona ifanafy haja ifanemotra voninahitra hanandratra avo ny hasy sy ny soatoavina malagasy anatin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Ry malagasy malala aza mety voarebireby ka voatarika amin'ny lalam-diso henoy sy arao ny taridalana anoisantsika ny ezaka hanatsara sy hampandroso etenosy malalatsika ity. Ry folo alin-dahy namana toy izy mifaindrena izay efa ao amintsika areno tsy mety rehetra raha mbola misy matoky atsika amin'ny piraitan-drazana isika zao no antoko mifandriam-pahalemana amin'ny maha tandroka ary novozona atsika aza mandraraka ilombe-andoha ambara ary fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny faha 49 taona nahazoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena sy ny nijoroan'ny folo alin-dahy malagasy. Ho lavavelona ny folo alin-dahy malagasy ho tafitany Madagasikara hitomboasina ny teny malagasy hirahina sy ara-mietana hatrany ny malagasy ho an'ny tanindrazana. Manana ny anjara toerany lehibe amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao ny folo alin-dahy malagasy ka nasongadina teto ireo andraikitra goavana sahaniny eto amin'ny firenena. Nandritra izay 49 taona izay nisiany folo alin-dahy dia naneo hatrany ny fahavononany hiaro ny tanindrazany ny folo alin-dahy malagasy hitandro ny filaminana ary hijoro ho andro ny firenena. Nandritry ny lanonana dia niara-naneho ny fanajana ny soatoavina malagasy ny mpikarakara sy ireo rehetra tonga nanatrika ny hetsika. Anisany nanamarika ny lanonana ihany koa ny fanolorana mari-pankasitrahana ho an'ireo izay nandray anjara tamin'ny fifaninanam-pirenena momba ny literatiora malagasy. Ankoatr'izay dia nisy ny fampanidinana voromailala marika ny fandriam-pahalemana sy ny fanantenana ho an'ny firenena. Nisy ihany koa fampisehoana dia maneho ny tantaran'i Madagasikara sy ny tolona nataon'ireo mahery fo izay namoniainy noho ny fitiavana ny tanindrazana. Jeritodiky ny fito volana nitondrany filohan'ny fanavaozana sy ireo fanontaniana samihafa raha imbaliny avy hatrany ny fanaovan'ny mpanao gazety sy ny filohan'ny fanavaozana alina tao anatin'ny fandarana manokana. Famidinana ho entin'ny Prisca Rakotonandrasana. Aiza ho aiza i Madagasikara
Valo volana latsaka kely nijoroany ny fiadidina ny fanavozana ny Repoblika. Io ny taridresaka noentin'ny filohan'ny fanavozana ny kolonel Randrianirina Mikael nanomboana ny resadresaka atamin'ireo mpanao gazety roa Irène Ravololo-Armanga sy Joary Ravoajanahary raha ny vahiny tao anatin'ny fandaharana manokana nandeha teto amin'ny televiziona malagasy. Amin'izao fotoana zao tsy misy tsy mahalala fa efa 7 volana efa hiakatra ho 8 volana zao no nitondrana ny fiadidina ny fanavozana ny Repoblika nanomboka tany amin'ny 14 Oktobra nakatia dia maro ny zavatra mipetraka sy miparitaka eto Madagasikara ny tsao mandeha ny fanontaniana eo amin'ny vahoaka maro ny fisalasalana maro taizitsika teo aizitsika zao ary akaiza zay zavatra zay mila zavaina amin'ny sain'ny vahoaka amin'ny fomba manahoana ny fomba anazavana azy satria raha izao ianao no mitety faritra dia lazaina fa manao propagandy raha zaina koa moa hoe fa mandany volam-panjakana dia izao no eritreretinay fa fomba ahafahana mampita sy manazava ny sain'ny vahoaka malagasy ny mikasika ny hoe aiza ho aizitsika amin'izao fotoana zao sy ny hoe ho aiza. Resaka momba ny fanovàn-drafitra izay anisan'ny takian'ireo hery politika samihafa dia tsy maintsy miainga amin'ny fanatanterahana ny fikonan-doham-pirenena ny fanapahan-kevitra raisina hoy ny filohan'ny fanavozana ny kolonel Mikael Randrianirina. Tsy maintsy ajaina ihany koa anefa ny tany-tandalana. Zavatra ataoko eto anatin'ity fotoana fohy izay 14 volana voalazanao teo zay dia zavatra anankitelo ihany. Ny voalohany dia ny mamaly ny etaentan'ny vahoaka izay nitakiany vahoaka tamin'ireny 15 septambra hatreo amin'ny 10 Oktobra angamba izy zay na 14 Oktobra miezaka mamaly an'ireny. Ny faharoa indray dia ny fitariana ny fikaonan-doham-pirenena satria ny fikaonan-doham-pirenena no ahafahantsika mametraka ny rafitra tiany vahoaka zay apetraka. Ny fikaonan-doham-pirenena no ahafahantsika mandray fanapahan-kevitra na handrava na tsy handrava. Ny fahatelo dia ny gouvernance mialatsiny amin'ny teny vahiny gouvernance électorale ny fikarakarana an'izay gouvernance électorale zay ny zavatra telo lehibe asan'ity fiadidina ny fanavozana ny Repoblika ty. Maro ny mitaky any ankanja amin'le hoe amintsika miteny zao misy ny mitaky ravao ny atsy fa ny any avaliko fotsiny dia zao hoe tsy afaka mandray fanapahan-kevitra tokana hoe zarery amin'ny teny frantsay décision unilatérale tamin'ny anaovanandray fitondranana ny kabariteria Ambotsintrotra nanao fanambarana hoe rafo zao itsika miezaka foana manaraka ny lalàna niaraka ny voaka reny zavatra reny rehefa namoaka ny ACC namoaka an'izay pouvoir régulateur an'izay dia niraisina zay pouvoir régulateur zay mba hijanonantsika ao anatin'ny lalàna mba tsy hialantsika koa ao anatin'ny concert de nation. Nilaza ny tsy hitsabaka amin'ny fikarakarana sy ny fanatanterahana ny fikonan-doham-pirenena ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika teto. Mazava ny iraka nampanaoviny vahoaka hoy izy dia ny fitondrana ny firenena makany amin'ny fifidianana. Ny mission nomeny dia hitondra ny Madagasikara makany amin'ny fifidianana ekeny rehetra crédible ho izy ny teny vahiny accepté par tout le monde ekeny rehetra iny any no mission nomena eo no ifantohako ny fanapahan-kevitra raisiko hatreto na aiza izy na taiza izy dia mbola tsisy kajikajy politika zay no azoko avalinao ny mission ny avitako ny tongavako any amin'ny élection no ifantohako zao. Tsy misy valifaty politika eto Madagasikara fa noho ny antondra raha-pitsarana manokana mahakasika azy ireo no nampidirana ponja ireo mpanao politika sasatsasany voakasika izany. Tsisy valifaty politika eto ary izay olona mahay miaina manao ny asany izy raha ohatra ka hoe mpandraharaha izy dia manohy ny fandraharahany isan'andro. Raha ohatra ka mpanao politika izy dia manohy ny fanaovan'ny politika amin'ny tena izy fa tsy le mikonokonona fanonganam-panjakana tsisy voakitika dia angamba tsisy resaka valifaty politika fa ireny efa lasany amin'ny fonja reny raha ny fahafantarako azy misy dossier daholo angamba ny ministry ny fitsarana efa nanao fandaharana mikasika an'izany misy dossier daholo hitazomana an'ireny ihany. Momba ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany dia omendanja ny fifandraisana amin'ireo firenena samy afrikanina.
ny ahy zany a le panafrikanisme mihitsy ny ataoko ambony disoko mihitsy le hoe tsy maintsy miara-miasa amin'ny firenena tandrefana foana atsika zay voandroso a fa ny ahy a dia apetrako le hoe ny fiarana miasa sud-sud tatsimo no ampandroso ny firenena afrikanina rehetra. Nasiany ireo mpanao gazety tsindry-peo manokana ihany koa ny fifandraisana misy eo amin'ny Madagasikara sy Rosia izay niroborobo be tao anatin'ity fitondrana fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ity. Tsika miainao anatin'ny ataontsika hoe fanatotoloana monde multipolaire hoy izy ny amin'ny teny frantsay efa niteneniko tany amin'ny Kapisaty ny andro voalohany nandraisako fitenenana ny atrehako mpanao gazety teo rehefa nanontany an'izay izy ny hoe misokatra amin'ny rehetrarehetra zahay rehefa azahoanay tombontsoa. Betsaka ny olona miresaka milishe inne fanakorontanatsain'olona zany amiko manana fiaraha-miasa amin'ny tafika malagasy ny tafika rosianina fa mba après nio dia mbola ho hitanareo ao ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny rosianina hoe hijanona amin'ny fitaovam-piadiana koa ve sa misy zavatra hafa. Efa misy any aloha mikasika ny fanomezana tracteur ho an'ny mpamboly fanomezana kit de prélèvement ra ho an'ireny CSB2 any ambanivohitra reny dia groupe électrogène zay zao no efa fiaraha-miasa efa mialana. Fantatra moa fa any Rosia no hanohy fitsaboana azy ireo nitondra takaitra no ny rara Ambomalaza. Amin'itoy ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ny rara iny na fantatra aza fa botulisme no nahazo ireo niarambony. Efa manomboka mivady kelikely ny olan'ny herinaratra sy ny rano fisotro madio amin'ny toerana maro eto an-drenivohitra. Mandeha ihany koa ny asa any amin'ny faritra. Angamba mino fa tsy dia misy tsonja ny resaka délestage zany eto Antananarivo fa fahatapahana indraindray zay tsy voafehiny matetika misy eny noho ny fahanteran'ny fitaovana ohatra hoe ny transfo ny fil zay mitondra ny courant makany amin'ny toerana zay tokony isy azy ihany zay ngamba ny misy am'izao fa tsy dia délestage loatra zany hoe fa miezaka atsika miady amin'izay resaka délestage. Momba ny fanohizana ny fanamboarana ireo foto-drafitrasa natomboky ny fitondrana teo aloha dia voaresaka ny momba ny voie rapide mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina. Teo ihany koa ny téléphérique ary ny tetikasa Volobe. Tovana iny anaran'izy iny nataonay voie rapide zay izy iny dia tsy navelanay izy iny satria ilaina Toamasina no nisany ataontsika hoe avokavoky ny économie eto Madagasikara dia zay no mahatonga ny RN2 io potika foana isan'andro satria tsy mahavita tsy mahazaka an'ilay trafic mandeha eo isan'andro ny FC nina moa ny lalan'ny train efa tsy mandeha dia lasa malaky potika foana le RN2 dia ilaina ny fisininy mba ahafahantsika mikojakoja an'ireo lalanareo anankiroa mba hamoramora koa ny fivoahan'ireo entanareo makaty Antananarivo. Iny zany dia mbola nitohizanay iny asa iny. Fanaraka an'izay ny téléphérique moa iny nahita nareo tany Frantsa nangataka ny fanafoanana ny trosan'ny Madagasikara amin'izy iny satria tsy lara-pahamehana vahoaka malagasy loatra ny téléphérique hatreto aloha dia mbola tsisy zavatra mandroso ny resaka téléphérique hoe hoaizitsika amin'ny téléphérique eny hofoanana tokoa ve le trosa zay nangatana hofoanana fa mbola olana be iny satria na ny courant andefasantsika ny tsika raha ny jiro sahirana inona ny jiro andefasantsika nio alefa groupe ndray dia groupe iny dia mitady tombony ve raha ohatra ka ampiasa groupe ny Volobe dia mandeha ny fifampiresana mikasika ny Volobe dia ny olana amin'io resaka Volobe io aloha dia ny tarify zany hoe ny vidin'ilay herinaratra zay voaka avy eo dia mbola misy tsy fanarana hatreto aloha dia zay mbola tsy mampandroso an'io. Momba ny fanamboarana foto-drafitrasa eto amin'ny firenena dia mirona kokoa amin'ny fifanaraha-piara-miasa ny fanjakana ankehitriny fa tsy miditra trosa. Mahakasika ny fanarenana ireo orinasa nana ny fanjakana petrabola toy ny Madagascar Airlines sy ny Jirama dia miroso amin'ny fanavaozana ny fitantanana azy ireo ny fitondram-panjakana. Voaresaka ihany koa ny fitsinjaram-pahefana teto. Ny décentralisation teneniko moa dia décentralisation tadidiko ny teny nampiasaiko teto tamin'ile fandarana manokana ataoko décentralisation très poussée. Dia efa manao azy zahay iny angamba mbola tsisy fanjakana nanao an'izany hoe 3 faingo enina isan-jaton'ny budget national foana
no mandeha any amin'ny CTD sy ny STD tsika manerana ny nosy reny aiza moa ny firenena androso dia miezaka araka ny teneniko tamin'ny farantaona hoe hiezaka atsika hampiakatra an'io hatrany amin'ny 420 isan-jato fa tsy ho vita eo no eo zany ny tratranay amin'ny LFR iny a dia 410 faingodimy isan-jato amin'ny rosolalindalina kokoa amin'ny fanatsarana ny fiainan'ireo tanora mpianatra eny amin'ny anjery manontolo ny fanjakana ankehitriny mahakasika ny fanarenana ny Tomasina dia efa mandeha ny asa na dia eo aza ny fahatarana kely ary atao lahara-pahamehana ny resaka fahasalamana. Fa dia ny rarakompana ny fanehoan-kevitra samihafa momba iny fandarana iny sy ny voaresaka tao anatin'ny tambazotra ny serasera mahalalaka raha teo ny fanehoan-kevitra na ho aniza na ho aniza misaotra azy ireny ny filoha taorian'ny fandarana. Rivara Vonarivo. Nahatratra iray etsy ireo mijery ilay fandaharana manokana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara tao amin'ny pejy Facebook ny TVM ankoatra ireo izay nanaraka mivantana tamin'ny fahitalavitra. 703 mahery no nanisy réaction, mahery ny 700 no nizara na nanao partage ary mahery ny 309 ireo nanao hevitra na nanao commentaire. Mahakasika manokana ireo fanehoan-kevitra narivon'ireo fankasitrahana, fisaorana, tsikera, torohevitra momba ny fanatsarana ny fitantanana ny fanavaozana ny Madagasikara sy ny maro hafa dia hita tao avokoa. Santoneny amin'izany reto entina ireto. Ho an'ny mendrika Andriatsilavo, voaresaka daholo ny sehatra rehetra nefa voavalin'ny président avokoa izy. Mitovitovy amin'izay ihany koa ny fanehoan-kevitry Mbintsy Mahenina milaza hoe betsaka ny poinan-javozavo tamin'ny vahoaka fa mazava izy izay Andriamatofiloha. Misy tamin'ireo nanao commentaire ihany koa ny nanolo-kevitra toa ny Lariane Ziko hoe tsara raha apetraka ity dariketra ity, ny fahantrano ny adivana fa tsy ny olona ny miady fa ny hevitra no ampiadiana. Teo ihany koa inantenana Victoire nametraka hoe amiko aloha efa mba misy mangirana kely ihany amin'ity fanavaozana ity fa mirary mba hiroso kokoa ary miangavy antsika vahoaka tsirairay mba samy hiva toe-tsaina. Fa nisy ihany koa ireo naneho hevitra momba ireo loha hevitra voaresaka tanatin'ny fandaharana. Anisan'izany fihobiana ra-petokotany nilaza fa mahafinaritra ilay ezaka hitazona ny tanora mba tsy hisy ny fuite de cerveau. Marissa Logan indray nilaza marina mihitsy izany président alefasy ilay concertation nationale. I Nancy Andry kosa naneho hevitra momba ny asa fanamboaran-dalana. Ilay voarapida kosa aloha tena ilaina fitaina. Momba izay lalan'izay ihany naneho hevitra ihany koa ifalitiana miarin-jatovo. Hoy izy, finiavana be teo foana ireo lalana anisan'ny manahirana toy ny mainty rano. Mazava kosa izany hoe miandry raha oviana rehefa atao dia atao. Ady amin'ny kolikoly naneho ny heviny teo amin'ny commentaire hitany IRM. Ny ady amin'ny kolikoly tena ezaka be tsy miankina mitondra irery fa isika hoentina ihany koa hoy izy. Taorian'ny fandarana manokana iny dia nankasitraka ireo rehetra nanaraka izany ny filohan'ny fanavaozana. Nisaotra ireo nizara ny fahatsapan'izy ireo sy ny fahitan'izy ireo ny zava-misy mivantana. Ireny teny famporisihana ireny fizarana miabo ireny dia mivantana tokoa am-pono izy ary manosika azy hiasa sy hilofo amin'ny ezaka ataony ho amin'ny fanavaozana ny firenena. Nazona izay fanehoan-kevitra izay avokoa moa na ny valitenin'ny filoha na ny mpanao gazety na ihany koa ireo loha hevitra no resahana tao anatin'iny fandarana manokana iny. Fa ohatrandrana misimisy kokoa ary naovana fanadihadiana manokana ireo tantara sy arom-bakoka izay ananan'ny vohitra Ambohimanga. Ny ministra ny kolotsaina sy ny serasera no iantsoroka izany manomboka izao ary miantso ireo manan-talenta, mpahay tantara sy ireo mpikaroka mba hifanometanana ao anatin'izay. Anisan'ny vohitra io nandritra ny lanonam-panokafana ny fankalazana ny 520 taona na harem-baroka iraisan'izao tontolo izao ny vohitra Ambohimanga. Edzana dimy olon-tsalama ambintsondry maservelo. Ao anatin'izao fankalazana ny 520 taona izao dia maro tetikasa ho tanteraina famahana boky manokana hanangonana sy hitehirizana ny tantara feno sy ny harentsaina ny rovan'Ambohimanga ary ireo mpanjaka ny fandimby. Atsangana ny tranokala ofisialy ny rovan'Ambohimanga mba hahafahan'ny olona rehetra maneran-tany mahafantatra bebe kokoa ny vakoka mampiavaka azy. Izy koa ny famokarana oronan-tsary mihetsika miendrika fanadihadiana izay hitarafana ny hasiny ary ny mazava-dehibe ny toerana misy azy. Misy mahay asa tanana ve aminareo? Tongava ao am-birao manomboka amin'ny latsinainy mandray anareo ny talehantsika.
misy mahay mihira sy manana vakoka miavaka avy anareo tongava ao amin'ny italien Oscar misy mahay karazan-javatra mampiavaka ny rovan'Ambohimanga veto ho raisin'ny ministera ianareo reny dia ahoana ny anomezana asa ho anareo eto amin'ny manodidina ny rova mba ahafahanareo misitraka ny fisian'ity rova ity tompo lasy tompo vavy atangona ny hifotohan'ny toe-karena sy ny kolotsaina amin'ny vakoka ka tsy hitahiry ny lasa fotsiny fa anatsarana ny fampiainan'ny mponina ary handraisan'ny anjara amin'ny fampirobobona ny firenena nisy ny antsoavy nataon'ny minisitra ho an'ny rehetra mba hifanometanana eo amin'ny fiarovana sy hampirobobona ny vohitra Ambohimanga izay harem-bakoka iraisan'izao tontolo izao ao anatin'ny fanavozana ny firenena izao dia tsy maintsy ilaina ny fiverenan'ny fototra sy ny niaviana satria ny vahoaka mahafantatra ny tantara sy ny niaviana no afaka manorona ny hoavin'ny matanjaka sy maharitra manomboka ny fiandohany ny volana jolay io dia hiroso amin'ny fanatanterahana didy fotra fahobe ihany koa ny ministera atolotra mamay-poana ny dokotera atolotra mamay-poana ny kilalao atolotra mamay-poana ny malabary ho any zanakitsika ao anatin'izao 20 taona ny vakoka izao naseho nandritra ny fotoam-panokafana teto ny tantara nodiavin'ny rova nisy ny vakotrazana naneo ny dia tena mahamalagasy ankoatr'izay isy atrano ny hetsika ara-kolotsaina ara-tsosialy ary hetsika ara-panabeazana mandritra ity taona ity ary hofaranana amin'ny lanonana lehibe izay hanamarika amboninahitra ny 20 taona natafiditra azy ho vakoka irasam-pirenena faranantsika eto ny fampalalam-baovao satria dia efa milatsaka ao ny sary anarana ny lalao mivantana ny lalao basket fiadina ny amboara eran-tany amin'ny FIBA 3-3 izay atao any Pologne amin'izao fotoan'izao ny ekipa pirenena malagasy ny ankoay vehivavy no mifanandrina amin'ny Pologne izay hoarantsika izao zany aorian'izay ny ankoay lehilahy izay mifanandrina amin'ny Serbie fara iverenana kely ny teo alohan'ny vaovao an-tsary teo dia ny aona tamin'ny Azerbaïdjan ny ankoay vehivavy resy tamin'ny isa 1 no 13 ny ankoay lehilahy kosa lavo teo anatrehany Autriche tamin'ny isa 10 sy 20 ankasitransika rehetra nanaraka amin'ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-piona ao amin'ny rampitsindray. And against Madagascar.